raha mihevitra ianao fa ho tonga amin'izay teboka hoe andriamanitra tsy andresy lahatra anao amin'ny zavatra iray izany dia diso-hevitra tanteraka ianao dia tsara aminao no manantena izany tsy hitranga mihitsy satria ny zavatra tsy indrindra mety hitranga aminao dia mety ampianatrareo androany mikasika ny toetra fito ny fomahitsy ny sain'izao ataloha hoe tsy dia lavitra loatra ny tantara faharotoko fahina amby folo andiny fahasivy izay milaza fa ny mason'i Jehovah mijery ny tontolo eneran-tany rehetra mba hisehony amin'kery hamonjy izay manana fo mahitsy aminy dia lazainy koa hoe ny fon'izy ireo hoy izy dia mahitsy ao aminy. Tena faly mihitsy aho fa hisoratra masony io tsy ny teny hoe efa ny mason'i Jehovah mijery ny tontolo eneran-tany rehetra mba hisehony amin'kery hamonjy izay manana fahombiazana tanteraka. Tena nandany taona maro tamin'ny fiainako aho nanao izay azona fisainana tanteraka. Ngamba ny tsara indrindra taloha tamiko dia izay no afaka nataon'Andriamanitra tamiko na koa ny tsara indrindra tamiko taloha dia nahafahako nahazo ny fitsarana izay notadiaviko. Ary tena vaovao mahafaly tamiko izany taloha dia manantena vaovao mahafaly anareo aho. Fa Andriamanitra dia mijery maneran-tany mitady olona izay ahafahany miasa, olona izay afaka tahiny, olona izay ahafahany maneho amin'kery ny heriny. Ary izy tsy mitady olona izay manana fahombiazana tanteraka satria tsy hisy izany karazan'olo izany mihitsy, fa mitady olona izay manana fotsisitsiny izy, marina ary koa mahitsy. Arak'izany izao za dia nahalala fa tamin'ny alalan'ny teny sy ny traikefa Andriamanitra dia misafidy kokoa olona izay manao adalana vitsivitsy kanefa manana fo mahitsy noho ny olona izay manao mety ny zavatra rehetra, izany hoe izy izany tena mpivavaka be izay endrika ivelan-drehetra amin'izany tandrina ny lalàna rehetra fitsipika, fa izy izany dia manana fo ratsy sy toe-po tsy mendrika. Tsy dia mahakasika an'Andriamanitra loatra izay mety fahaizantsika eo arak'izay iverantsika azy. Fa hoe amin'ny olona tsy gaga aminao Andriamanitra fantany tsara izay anjo azy efa nikasika anao izy. Tsy mahataitra an'Andriamanitra intsony aho fa fantany izay anjo azy tamin'izy nanova fo ahy. Izy tsy nilaza hoe eny ary zao sy tia nataovy raha tsy izany lasa ianao. Marina manao zavatra izay manaitra ahy fa mila mitadidy aho hoe Andriamanitra tsy taitra amin'izany. Efa fantany ny amin'izany mialohan'ny namelany hanana fifandraisana aminy tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fa misaina matetika foana hitanareo maheno olona miteny sika dia miteny hoe tena mahitsy fo aho, mahitsy fo aho, mahitsy fo aho. Fa raha misy fo mahitsy izay afaka alaitsika dia izaho ty azo iray ary azoko antoka fa nareo koatra izany ka dia nanomboka ny saina fotsiny ny amin'ny toetra ny fo mahitsy aho ary mahitsy koa Andriamanitra nanome azo ao afatra kely izao tsy tena nila fotoana lava akory izany ary manasa anareo androany mba izany fonareo. Manasa anareo androany alina amin'ireo teboka tsirairareo mba anontany ny tenanareo ny amin'izay misy anareo amin'izany sehatra izany. Izany ve izao sehatra izay tena ilainareo vavaka tanteraka ka ilainao n'Andriamanitra nampy anao mba hitombonao? Satria ilaitsika ny mananantoka fa ny fotsika dia mahitsy eo amin'Andriamanitra ary afaka milaza fa araky ny fahitsipontsika no atokavany fahombiazantsika koa. Fa jereo afaka tsarainao ny fahombiazanao nefa mbola manana toe-po ratsy ihany ianao. Fa raha tena manana fo tsara eo amin'Andriamanitra ianao hoe tena fo marina, izany hoe tianao marina Andriamanitra dia tianao izany hoe tian'Andriamanitra ho ianao izany dia tia hanompo an'Andriamanitra ianao dia tia hanampy olona ianao. Izany izao dia lalana lava miaraka amin'Andriamanitra. Ianao ve tsy tia didin'ny olona izay ahafahanao milaza toe-po tsara mihitsy? Firy aminareo izao no tia izany ianao izany ary za tsy miresaka mikasika amin'ny fidobodoboko ny fo amin'izany. Ny sainy imbetsaka mihitsy rehefa miresaka mikasika ny fo afaka manakalo izany teny izany amin'ny toetra sika. Matetika mihitsy izay ao am-pontsika no mivoaka eny amin'ny toetrantsika. Ka ny zavatra voalohany izay tiako resahana anareo izao dia hoe za mino ny olona iray manana fo mahitsy izay mitombo ara-panafoana. Ianao ve mitombo izao? Samihafa tamin'ny taon-dasa ve ianao mihoatra amin'ity taona ity? Mitondra tena tsara ve ianao na dia hoe mbola tsy tanteraka aza? Mitondra tena tsara ve ianao raha mihoatra amin'ny tamin'ny 5 taona lasa na 10 taona? Sa ianao mbola ao amin'ilay toerana izay nahitako ny tenako efa taona maro lasa izay nandehanako tany am-piangonana tamin'ny fotoana manara-dalàna sady ninoko fa hoe Jesosy matoa. Milaza marina aminareo aho fa
za tena mino fa raha ho faty a tonga dia any amin-danitra fantatro fa efa voavonjy ny fahasoavana fa tsy tamin'ny asa tsy afaka milaza koa fa tsy mitombo tamin'izany nakany am-piangonana dia mody aveo fa tsy niova nakany am-piangonana dia mody aveo fa tsy niova nakany am-piangonana dia mody aveo fa tsy niova ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra tsy resaka fotoana ny alady maraina akory zany tsy resaka 5 minitra na oraray sasany izay lantsika amin'ny efitrano anaovana karazana fomba na fitsipika na fandaharana fa resaka famelana an'Andriamanitra hitra amin'ny sehatra rehetra amin'ny fiainantsika izany fa resaka fitombona afaka milaza aminareo fa raha makany am-piangonana nareo amin'ny fotoana rehetra kanefa nareo tsy mitombo mihitsy dia na zany misy zavatra tsy mety amin'ny fiangonana andehananareo na ao aminareo no misy zavatra tsy mety ary raha zany nareo dia hotadavika hoe inona ilay izy ary raha ianao zany dia mila mibebaka ianao dia milaza amin'Andriamanitra fa fotoananao zao mba hiovanao sy hanovany zany ary raha ilay fiangonana zany ka tsy mba mampiana zavatra anao mihitsy izy dia ny ilainao zany dia mandeha amin'ny toeran-kavy izay ahafahanao mifanamby amin'ny tenin'Andriamanitra mandreny filazany tsara marina ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra ianao zany tsy mila mianona amin'ny hoe tsara fa makany am-piangonana fotsiny matetika ianao no mila miatrika mihitsy matetika ianao mila manany ady ara-pananao mivaha mihitsy matetika ianao mety mila fantsiana ary ao anatin'izany rehetra zany dia mila ampahirezina ihany koa sika dia mila tia sika sy tiavina dia mila fivelarana sika mandehana any amin'izay toerana hahafahanao mahazo sakafo tsara amin'ny teny fa tsy dia ho fanatitra fotsiny dia ronono amin'ny tavoangy isan-kerinandro dia isanandro ka raha tsy eo amin'ny toerana mety ianao izay hahafahanao mitombo dia mila mandeha amin'ny toeran-kafa ianao izay tombonao azoko antoka fa sika dia misaina hoe raha tsy mety mitombo sika dia ilay fiangonana izay fa voalohany zahay atomboka aminareo fa azoko antoka fa manao izay ndrenesinao tany am-piangonana ianao satria ninona ianao tany rehefa tsy ataonao dia tsy tombo mihitsy ianao hoy aho hoe izay rehetra ianao am-piangonana rehefa tsy ataonao zany dia tsy tombo mihitsy ianao izay rehetra ianonareo eto androany ariva rehefa tsy ataonao zany tsy tombo zany ianao ary Andriamanitra nampianaonao zany misy fehezanteny izay tiako harinareo tena tsy vitako zany tena sarotra zany mila elaninao reo fehezanteny ireo izay rehetra sain'Andriamanitra ataonao dia izy no hanome ny hery sy ny fahafahananao zany raha mitaraina aminy sika ka miankina aminy amin'izany mila janontsika ny fitenena hoe tena sarotra zany tena sarotra mihitsy zany tena tsy vitako zany tena tsy vitako mihitsy zany zany zao dia hery fialantsiny izay hiazona antsika amin'ny toerana iray foana ka tsy hitomboantsika mihitsy ny lalany tenenao zany dia hoe afaka ataoko daholo izay asain'Andriamanitra ataoko amin'ny alalan'i Kristy ilay mampahery ahy hitanareo za tena nanahy mihitsy taloha ny amin'ny resaka fo io satria za tena mandre olona mitory dia hitanareo Andriamanitra mitady antsika ho tanteraka aoko tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterandra ianareo izay ny an-danitra ho asehontsika eo ambony eo zany dia tiako hitanareo izay voalazantsika teny hafa nareo arak'izany dia tokony ho tanteraka dia eo amin'izany mihitsy no andehanako manarolana fa tiako tia mitombo amin'ny fahamatorana tanteraka amin'ny toetra sy ny saina araka an'Andriamanitra ary mahatratra ny lanja marina sy ny fahamarinana ary ny fahatsarana tahaka ny fahatanterandray any an-danitra ka manana an'Andriamanitra sika eto izay tanteraka izy no ohatra ho antsika ary miezaka anatratra izany marika izany sika ny apôstôly Paoly laza hoe niezaka anatratra ny mariky ny fahatanterana izy raha tsy mba naniry fivoarana amin'izany fitondrantenanao zany ianao dia tena misy zavatra tsy azo antenaina mihitsy zany ao am-ponao ary matoky aho fa zany daholo nareo raha tsy zany tsy ho teto amin'ity hevitra ity mihitsy ny akamaroanareo raha niaritra ny 2 minitra voalohany tamin'ity fandarana amin'ny tele ity dia mba miandrandra zavatra iovy amin'ny fiainanareo nareo zany na nareo mba miandrandra zavatra hitombona koa miandry fotsiny nareo hijery raha mitapy na adala sy ny ohatran'izany fa hitanareo raha afaka miaritra fotoana ila ihany nareo angamba Andriamanitra mety afaka mametraka zavatra ao am-ponao izay mety hampisy fiovana lehibe aminao za te ho tanteraka amin'ny fitondrantenako fa haiko fa ho azoko zany amin'ny fitombony voninahitra mianatra Andriamanitra mandresy lahatra mibebaka mivavaka dia mianatra mafindray a mahatoky an'Andriamanitra dia hoaingana mihitsy no ahitako fiovana dia ohatr'izany foana zay efa 5 taona ary tsy miandrandro izany hijanona mihitsy aho raha mihevitra ianao fa ho tonga amin'izany teboka hoe Andriamanitra tsy handresy lahatra anao amin'ny zavatra izany dia diso hevitra tanteraka ianao
dia tsara aminao no mananteny zany tsy hitranga mihitsy satria ny zavatra tsy indrindra mety hitranga aminao dia mety avelan'andriamanitra irery ianao dia avelanao amin'ny toerana misy anao eo. Amen. hoy paoly hoe tsy mbola tonga eo amin'ny toeran'ny fahatanterahana fa miezaka hatratra zany ary ndray amin'ireo zavatra nylazay dia hoe manadino izay zavatra ao aoriana izy ary miezaka natratra izay zavatra eo aloha ary resaka kely mikasika izany vetivetsika. Ny petera voalohany toko 2:1-2 milaza ireo ny ten'Andriamanitra dia mitombo amin'ny famonjena tanteraka. Tsy misy zavatra tiako ohatr'izany hoe feon'olona ray alina amin'ny efitrano ray manodina mipejy amin'ny baiboly rehefa milaza soratra masina ray ah. Zany zao ny olona maniry ny tenin'Andriamanitra. Tsy misy zavatra mahafinaritra ohatr'izany hoe arakaraky ny avitanao mandinika ny baibolinao dia mamela tenin'Andriamanitra hiasa ao aminao ianao. Ao amin'ny Efesiana 4:12 ny baiboly milaza hoe Andriamanitra nanomeny fanomezam-pahasoavana ho antsika. Apôstôly, mpaminany, mpitandrina, evanjelistra, mpampianatra, fanomezam-pahasoavana izay ahafahantsika mitombo, izay ahafahantsika matotra kokoa, izay ahafahantsika mivoaka manao ny asa fanompoana. Andriamanitra nanomeanao mpitandrina ampianatra anao mba hanampy anao iova, nanomeanao mpampianatra izy ampianatra anao sy hanampy anao iova. Mitombo ve ianao zao? Sa ianao ve miodikodina fotsiny amin'ny tendrombohitra ray foana 520 taona dia mbola mifikitra tsy anao zavatra araka an'Andriamanitra foana? Efa mba vonina andeha hihoatra izany ve ianao? Ny olona izay manana fo mahitsy dia olona izay tena te hitombo marina, tena te hiova izy, mangataka an'Andriamanitra hanova azy izy, mangataka an'Andriamanitra hizaha azy izy sy mba haneho azy toerana eo amin'ny fiainany izay mbola mila hovaina. Ny olona izay manana fo mahitsy dia tsy mahita zavatra tsy mety amin'ny olo-kafa raha mihevitra izy ireny fa hoe efa tonga sahady. Tsaroky tsara tamin'izaho taloha ilay mpiditra sy mpivoaka fotsiny fiangonana, makany am-piangonana dia avy eo mandeha mody, makany am-piangonana dia avy eo mandeha mody. Fa tsy misy miova ka rehefa nikasian'Andriamanitra ny fiainako dia nanomboka nianatra ny tena dia tiako nampiarina tamin'ny Devi daholo izany rehetra izany. Araky ny namakiako nahitako olana izay nanana ny Dave. Marina zany nivavaka mba iovan'ny Dave tena nivavaka patezerana mba iovan'ny Dave fa Andriamanitra ny teny tao am-poko ka nilaza hoe tsy Dave nge ny olany. Ary dia tsy fantatro mihitsy hoe izy zany taloha satria tsy nisena tatotsaka mihitsy hoe za ihany ka le izy. Ka mialohan'ny ezahanao hanova olo-kafa, tena marina zao, mialohan'ny ezahanao hanova olo-kafa any dia mila azonao antoka aloha fa mitombo ianao sy efa mangataka an'Andriamanitra hanova anao. Zavatra faharoa izay inoko fa ho hitantsika amin'ny olona ray izay manana fo mahitsy dia izy zany tena feno fanolora tena tanteraka, tsisy fisalasalana na hakamona na koa toetra tsy zarazary izany. Andriamanitra tsy faly amin'ny olona izay tsy tonga tsara any amin'izay toerana tiany aleha izany. Ny tapa-dalana tsy ho ampy mihitsy fa mila tonga antsika tsara ny tanjona tratrarina miaraka amin'Andriamanitra. Betsaka ny olona izay manomboka amin'ny lalana tsara te hiara-iasa amin'Andriamanitra izy mba andresy ny olana eo amin'ny fiainana, andresy ty na iry na itsy ary tena ho tsara zany rehefa mbola resahany mikasika azy. Fa raha vatany vao lasa tsy mahafinaritra kely zany, raha vao lasa fanolora-tena kely zany dia tapika eo dia miverina any amin'izay nisy azy indray izy. Fa mila mijanona amin'ny fialana ianao rehefa tody zavatsarotra dia mila manao ezaka ianao satria amin'ny lafindray amin'izany hirifiry zany dia misy fandresena. Mety afaka marary ny fifehezana ianao ankehitriny na ny farary nenao amin'ny rapitso dia ho izy amin'ireo izany. Fa mbola nilaza tamin'ny olona ihany tamin'ny herinandro lasa teo. Amiko tsy misy zavatra mampalahelo tahaka izany hoe olona antitra izay fantatrao fa efa kely sisa ny andro iainany ary ny any mba ananany amin'ny fiainany dia fanenenana. Fa tsy voatery ianao zany raha manomboka manao zavatra ho an'izany ianao amin'izao fotoana izao. Fa mila manao safidy tsara ianao izao ankehitriny izao. Fifehezana nge tsy mahafinaritra foana e.
tsy manome fifaliana amin'ny andro anaovana fa amin'ny ho avy zany dia mitondra vokatra amin'ny fiainantsika rehefa ataontsika zany safidy-tsara zany. Romana 12:1 no hitako fa milaza tsara izay tiako lazaina izao ka amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindram-pon'Andriamanitra mba atolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona fanolorana ny vatanao sy ny sainao rehetra momba ny tenanao rehetra. Zany midika hoe ny masonao, ny sofinao, ny vavanao. Andriamanitra mitady anao an'olo tena fa tsy ianao dalàna fotsiny. Efa mitady atsika naika izy na tsy mba hiainontsika fifosana sy takoritsika ary ny famaliana sy ny olona manao fosi-dratsy. Fa tiana ianao mba olona manolo tena, tsy hain'olona amin'ny fotoana fisakafoanana dia anao resaka maloto sy ratsy dia iome mikasika izany satria tsy tianao ny hita hoe tsy isan'ny ekipa ianao fa mangina loatra ianao. Fa tiany an'olo tena tanteraka sika, tsy tiany andeha any am-piangonana fotsiny isan-kilahady sika ka manana izay zavatry ny alady maraina miaraka amin'Andriamanitra dia avy eo amin'ny herinandro sisa lasa ilay karazan'olo izay tsy hain'olona lazaina fa mba mana fifandraisana amin'Andriamanitra. Fa mila manolo tena sika sy namasinina. Ny teny hoe namasina midika voatokana ho ampiasain'Andriamanitra. Ianao tsy tia olona midikiditra amin-draranao zany. Andriamanitra mitady antsika ho amasininy. Ary anontany olona andro any ariva melohan'ny farana an'izao. Raha tsy nanolo tena tanteraka ho an'ny Kristy ianao. Jereo manana ny antsony alitary sika eto melohan'ny fotoana ary olona maro dia maro. Olona 100 isan'arivo no nanangana ny tanany. Milaza fa te handray an'i Kristy ho mpamonjy azy ireo. Fa mova ianao vonona ny an'olo tena tanteraka. An'olo tena tanteraka. Tena betsaka olona manan-katsy eto androany ariva izay tena manolo tena fa misy olona koa eto androany alina izay tsy mbola tena manome betsaka izany hoe fanoloran-tena feno izany. Araka ny voalazako teo tsy afaka alaitsika Jesosy dia apetantsika amin'ny fomba fiainantsika ity tena. Mpanota sy tena ratsy dia ilaza izany sika fa izay ny biantsika makany an-danitra. Fa mila manolo tena isika ary ny lalantsika makany an-danitra tsy mifanaraka amin'izay asa tsara ataontsika akory fa mila milaza aminareo mazava tsara raha manana fifandraisana tsara amin'Andriamanitra ianao aloha dia tsy afaka nampitenanao rehetra izany satria te hitombo ianao. Fa raha toa moa ianao tsy te hitombo dia misy olana amin'ny fo zany. Ary raha tsy tian'olo tena feno koa ianao dia misy olana amin'ny fo koa zany. Misy zavatra tsy mety ao raha tsy tian'olo tena feno tanteraka ianao. Fa efa kristiana taona maro melohan'ny nanolorako tena dia lasa tany an-danitra ve zany? Zany iny fa nandeha fa hitanareo zao tsy ho afaka nanampy anareo andro any ariva. Tsy nanana ny fitsarako mihitsy sy ireo fandresena izay efa azoko teo amin'ny fiainako. Ny maha-kristiana nge tsy resaka hoe ianao mijano eo tokoa ny ambarivarany lanitra tsy resaka izay ho fomba fiainanao zany. Hoe ahoana ny iananao ny fiainanao? Inona ary no ataontsika izao? Laza aminareo efa nampitandremana ny amin'izao tontolo izao sy ny fomba ataon'ny olona sy ny anaovan'ny olona n'Andriamanitra ho toy ny fahavalo sy ny fihezana manilika azy amin'ny zavatra rehetra. Fa tena manimbatsy kelikely isanandro zany amin'ny fiainako. Fa efa tena reraky ny resaka ady sy ny siosiony ady fikomena sy ireo karazana loza sy zava-doza rehetra izay mitranga atraiza moa zany faniriko ahita olona hitomany amin'Andriamanitra sy hiverina amin'izany indray mazava ho azy fa ny zavatra rehetra tonga dia hitotongana daholo mandra-pahatonga antsika mitomany amin'Andriamanitra indray. Zany ange zao tsy dia hoe tena sarotra be ny amariparitra zany tsy sarotra akory zany. Raha vantany vao manolo tena ao n'Andriamanitra tanteraka ny olona iray dia hanomboka hisavatra iodina eo amin'ny fiainanao. Ary raha tsy manolo tena tanteraka ianao dia tahaka ny voalazan'i Paoly ao amin'ny Romana, koa amin'izany mangataka aminareo aho rahalahy noho ny famindram-pon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo. Atolory ny volanao, atolory ny fotoananao. Re olona rehefa manomboka amin'ny resaka vola sy fotoana ianao dia ny olona lasa tenanao koa ange tsy hananinina izany raha tsy Andriamanitra no manome anao ka manino ianao no matahotra ireny ny azo sombony amin'izany? Ninona angatan'Andriamanitra menao izy tsy mba manao izay hahafoanany zavatra eo aminao zany fa manana izay hahatonga anao hamafy fotsiny izy mba hahafahany mitondra vokatra betsaka amin'ny fiainanao. Tena adalana mihitsy zany tsy mankataon'Andriamanitra zany amin'ny resaka fanolorana. Ahoana ny lazantsika fa feno an'Andriamanitra fotsika nefa tsy manam-pandriana nome sika? Fanomezana sy ny maha-kristiana tsy afa-misaraka izany
fanomezana ny fotoananao, fanomezana fanampiana, fanomezana sitraka, fanomezana fampahirezana. Mila miaina manome anao, manolora tena anome. Manapa-hevitra androany ariva. Zany indray dia tsy hokamo, matimaty, tapa-dalana sy jajirika eo ambaravarana kristianina fotsiny zany. Tsy handray ninninina, manolora feno tanteraka. Ataovy izay hitomboanao, ataovy izay hanomponao, ataovy izay hanomezanao. Tomboa amin'ny tenin'Andriamanitra. Baiboly milaza fa rehefa misy fanatitra atolotra an'Andriamanitra avy amin'ny olona izay tsy nanolo tena dia fanatitra maty zany. Raha miteny hafa zany, raha makany am-piangonana lady ianao ka manolotra kely ao amin'ny fanatitra dia mety manompo amin'ny sampana angamba ianao, mety misy karazana asa fanompona ataonao ao isaky ny 3 volana angamba dia ny marina tsy mbola voatolotra an'Andriamanitra ianao. Ny sainao tsy mbola natolotra ao an'Andriamanitra dia mbola mieritreritra zatsy be ianao. Vavanao tsy natolotra an'Andriamanitra, petraka ianao dia mifosa tahaka ny olona rehetra, tahaka taloha. Sika tsy mametsiny zany rehetra zany aminao. Za koa aza mety tahaka izany, fa tsy voatolotra ianao matetika mila mamerina izany. Rehefa sendraty sarotra amin'ny sehatra iray dia mahita ny tenako mibolisatra. Androany zao nandre ny tenako, nanana toetra mikasika zavatra iray izay. Dresy mbola mihoatra an'izany ianao. Mila miverina ny mefitranoko aho dia mibebaka, fa mila mamariniko amin'Andriamanitra indray zany, dia mila veriko amasinina indray. Zany toetra amin'izany lafiny zany, ary tsy misy mandiso zany. Sika tsy mbola tonga amin'izay fahatateran'izay, fa Andriamanitra mahita ny fonao. Raha tena maniry fatratra ianao ny marina ianao, la zavatra aminareo raha mihevitra ianao fa tsy mananao zavatra diso mihitsy dia diso hevitra ianao. Raha tena sarotra aminao ny teny hoe diso dia mila mandoalika ianao dia manomboka mivavaka indroa na intelo. Mila mahay miteny tsara mihitsy ianao hoe diso diso. Zany tsy anao diso amin'ny maha olona, fa mila manaiky sika rehefa tsy mety fitondrantenantsika. Petera 1:2 dia ny fasihy fiainareo kosa dia voafidy. Fanjakam-pisorona, firenena masina, natsoina amin'ny fahatanterahana sika sy ho amin'ny fahatsarana. Tsy tsara ve zany? Fahatanterahana sy fahatsarana. Tsy misy zavatra matimaty na tsy ampy mikasika ny antsontsika. Fantary izay ny antsonanao. Manapa-hevitra raha andeha hitombo amin'izany ianao na tsy. Andriamanitra tsy akasitraka olona izay afa-po amin'ny tapa-dalana eny amin'izay ny antsony azy mba handehanana izany. Zavatra fahatelo, za mino fa ny fo mahitsy dia tsy ho feno heloka sy fanamelohan'izany. Hoy Paoly hoe miezaka manatratra ny mariky ny fahatanterahana dia zavatra iray no ataoko fa andriko tokana izany manadino ny zavatra ny ariana. Hoy izy hoe ny zava-dehibe indrindra izay ataoko ny tena ezahako dia ny anadino ny zavatra ny ariana. Sasany aminareo tsy afaka mitombo, ary nareo koa tsy tena afaka manolo tena tanteraka, tsy afaka manana fo tena masina tanteraka ianao satria fonao feno heloka sy fanamelohana loatra, fa mbola voafatotry ny zavatra ianao ataonao tany amin'ny 10 taona lasa ianao, 20 taona lasa ary tamin'ny maraina teny andalanao aty amin'ny conférence dia heloka ihany zany, heloka fanamelohana. Tsy haiko akory aza ny fomba ilazana aminareo ny isan'ny olana nananako tamin'ny heloka sy ny fanamelohana. Na olona ndraiko tany amin'ny fahazazako dia nefitra fa nisy zavatra tsy nety tamiko dia nanomboka natsiaro ratsy tamin'ny tenako aho, natsiaro meloka dia tonga teo amin'ny teboko izay tsy nahatsiarovako mety raha tsy efa natsiaro diso aloha.